Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Fantar ireo vokatra Natura, izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Soca Vitre, nature, manolotra anao ny vavao. Mikatso ny fiainam-pirenena ny famatsim-bola ny fampandehanan-draharaha ny fandraika amin'ny ministera noho tsy fisiany lalàna ny fendretilam-panjakanana sy mpamitsiny miteraka fatiantoka lehibe ho an'ny firenena ny tsy fahafahana mampiatra ny LFR ankehitriny ho ny mpahidoekarena tsy ampilamina ny raharam-pirenena izany ho ireo solombavam-bahoaka matahotra tsy mpakambavafo avy amin'ny deputé ny gouvernemanta ho ny mpandinika politika. Enandro melomby baccalauréat mbola misavorotaka ny tontolon'ny fampianarana eto amintsika milamina io hoy ny ministra tompon'andraikitra tsy lamina io hoy ny CSS tsy handray anjara amin'ny fikirakirana ny fanadinana baccalauréat rehetra izy ireo tsy nentina hanome fanazavana ofisialy ihany koa ny office du bac androany ny amin'ny hoe fandehanan'ity fanadinam-panjakana ity. Nanomboka omaly niakatra avroeny ny fotoana fahatapahan-jiro sy ny faharetana eto Antananarivo renivohitra nitaraina ny mpanao asa tanana sy ny mivelona amin'ny herinaratra very 4 hatramin'ny 7 alina ariary isan'andro izy ireo vokatra izany na ny tompony andraikitry ny jiramaza tsy mahalala ny fotoana ivahan'ny olana. Fampandriana fahalemana any Atsimbo anarivo miliara ariary no efa landy tsy misy famaritana mazava momba ny hoe iza marina ny dahalo dia iza ny tsy izy tsy manana herijika hiakatra fitsarana izay voatondro fa dahalo alaguerre comme alaguerre hoy ny prime ministre mila miaino ireo any fotony oko sanibady. Japon nanomboka ny sokatra androany ny fitoerana famokarana fitaovam-piadiana rehefa niato tao anatin'ny 2 taona vokatra ny tsunami tranga ny taona 2012. Fantatra ihany koa fa ny tanjotra ny orinasa Alphabet no andray amin'ny fitantanana ny moteur de recherche Google ihany min'izay rehetra. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, les produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soin pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature. No place to go, darling. No place to go. No place to go. Yes, with you. Miarakam now, miarakam new. Gare routière. Avec son réseau stable, où que vous soyez, Tecno au moins ne vous lâchera pas. Tecno, disponible chez Elite. Tecno, 12 plus 1 mois de garantie. Ny hazo ny vanoko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy,
Jangaina, Antsaha-Marivozy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsony laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Révolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Vacances-mlay, ararotni illimité night, illimité daony, SMS. Signante. Makanam best friends atel safidinao, mandritry ala tontolo, amin'ny 5 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina, amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja, azo ianga amin'ny 224 étoile 3. Mlay Miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Mbola ankafaly to klasy tokoko vavy no hitsidiana ny tokatranao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo, manasa anao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny lafin'ny politika vetrano no isataratsika ny fampahalalam-baovao sary tadiavina ny vaovao miainga avy any amin'ny tribonal misahana ny raharam-panjakana mangina ary tsy mety mandray mpanao gazety ireo tompon'andraikitra izay antanina manakatom-baravarana amin'ny mpanao gazety ny Etsianosy. Mpanao gazety maro ihany koa no mitaraina avy any amin'ny faritra fa tsy mahazo vaovao na inona avy amin'ny tribonal administratif. Aratsika vetrano ny fanadiadiany Ernirina Rabary. Ireto ny tranga momba ny fanovana voka-pifidianana miseho any amin'ny faritra samihafa ankehitriny rehefa aravina ny fitarainana sy ny fampitam-baovao voarainy ny mpanao gazety. Ireto ny paikady misy amin'ireo mpitsara ao amin'ny tribunal administratif no lasa manome tolotra ho an'ny kandida eo amin'ny farim-piadidiny mba hanovana ny voka-pifidianana aorian'ny ivoa ny voka-pifidianana vonjomaika avy amin'ny senita. Fomba fiady izay mbola azo tanterahana raha latsaky ny 300 ny elanelan'ny isa eo amin'ny kandida roa voalohany. Ambara sy averimberina ny amin'ny TVM sy ny RNM ny voka-pifidianana ilazana fa mandresy ny kandidan'ny atoko eo amin'ny fitondranana dia tsy izany aza ny voka-pifidianana vonjomaika. Manoloana izany voapanga ho efa manomana sahady ny vahoaka ny amin'ny fandresen'ny kandida HVM ny amin'ny commune samihafa ny ainao manjerim-panjakana. Ny tao amin'ny commune Esira ohatra district Anambosary Atsimbo raha ny voka-pifidianana vonjomaika navoaka ny sinita dia mitarika amin'ny salanisa 450 faingo 720 isanjato ny kandida tsy miankina raha toka 730 faingo aotra 900 ny an'ny HVM. Omaly nefa nanambarany TVM fa ny kandidan'ny HVM no nandresy tao amin'ny commune io. Miazakazaka ny raharaha momba ny fifidianana indrindraindrindra ny any amin'ireo tany lavitra indrindra. Mana ny amin'ny mety ofisin'ny alabato goavana izy ireo ary efa maro ny tranga manamarina izany raha nambaran'izy ireo hatrany. Olana voalohany amin'izany sy ny tsy fahafahan'ny olo-pirenena mahafantatra izay raharaha miodina ao amin'ny tribunal administratif na ho an'ny eto Antananarivo renivohitra izany fa indrindra ny any amin'ny faritra ihany koa. Na dia nisy aza ilay didim-pitondrana navoaka ny ministeran'ny fitsarana fa tsy maintsy manome vaovao ary mandray ny mpanao gazety ny ratsa-pitsarana rehetra dia tsy miatra izany ho an'ny tribunal administratif raha ny zava-misy ankehitriny. Na inona aloha ambarany amin'izany lavitry ny mangarahara ny fikarakarana ity fifidianana indray mandeha ity ary isan'ny fifidianana nanehoana sy nahenona ny fitarainan'ireo kandida be indrindra hatramin'ny fifidianana taona 10 sy 10 nanaovana fitsapahakevy-bahoaka na mpandanina ny lalam-panorenana.
saika mifandaiky amin'ny fikarakarana ny fifidianana sy ny fanomezana tombon-dany ho an'ny kandidam-panjakana hatrany izany fitarainana izany. Atranga izay toa manamarina hatrany ny fahombiazana sy ny fitongilana ny senita tamin'ity fifidianana ity. Toe-javatra izay azo nosoroana tsara raha nosoloana ho rafitra mahaloetena izany taorian'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny sombam-bahoaka farany teo araka ny efa fangatahany hery politika maro tamin'ireny fotoana ireny. Famokatso avokoa ny zavatra rehetra ny famatsim-bola ny fampandehanana andrara samihafa ny misy sampandrara mifandray amin'ny ministera samihafa noho ny tsy fisiany lalàna mifeny teti-bolam-panjakana na sipantsina izay lahadinika fototra tokony efa vita nandritra ny fivoriana ara-potoana farany teo teny Tsimbazaza. Ray volan'izay no lasa mampanontany tena hoe ahoana izany izao ny fomba hifehezan'ny fitondram-panjakana ny volam-bahoaka tsy mbola vonona ny ampiantso ireo solombavambahoaka amin'izany ny governemanta fanadihadiana iarahana amin'ny erinirina ravary hatrany. Ankoatra ny lalàna momba ny serasera na ny code de la communication, mbola miandry ny fitondram-panjakana ihany koa ny code minier sy ny code pétrolier fa indrindra ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana na sipantsina. Ity lalàna ity izay ankina ny fampandehanana ny raharaha mpampandrosoana rehetra sy ny famoaham-bolam-panjakana. Raha ny voarakitra tao anaty LFI 2015 tamin'ny 12 ny volana oktobra 2024 dia fampitram-bambola matsinina tetikasa 7,7 faingo 10 miliara ariary sy fanapinina araiky amin'ny 20 amin'ny 7,7 miliara ariary no vinana petraky ny fanjakana malagasy. Hatreto anefa 5,20 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Europiana izay ampahany amin'ny Fed andiany fa 2,20 ihany no efa tafiditra anaty kitapom-bolam-panjakana. Nandritra ny heritaona sy tapan'izay tsy mety tafapetraka ny fatokisan'ny mpamatsy vola. Antony mampitarazoka izany famatsim-bola vahiny rehetra izany ny fahatarany fandanina ny lalàna amin'ny fetiteti-bolam-panjakana na sipantsina hoy ny mpahay toe-karena iray. Anampy trotraka izany ihany koa ny mety ho fisisihan'ny fanjakana apiatra ny LFR amin'ny alalan'ny ordonnance raha ny nambarany hatrany. Izany zany reny hoe drafitra rehetrarehetra lalana sy zavatra be zany dia tsisy ho tanteraka izay programme an'ity fa voatery miantona fa ny eo amin'ny hoe resaka fonctionnement isan'andro ihany koa zany dia be dia be ny any amin'ny orinasa any amin'ny fanjakana any izay tsy afaka miangasy dépense tolitoly ny ministère rehetrarehetra ireo le partenaire antsika rehetrarehetra tsy anaky an'izay fomba fiasa zay mihitsy satria zay fomba fiasa zay zany dia mampiseho fa misy instabilité be eo amin'ny rapport politique entre ny exécutif sy ny parlement. Raha tsy ivina tsy nisy afa-tsy lalàna telo lehibe no nampiantsony ny fitondram-panjakana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ny teny mera-pirenena tamin'ity taona ity. Lalàna izay noheverin'ireo solombavambahoaka fa mbola tsy lara-pahamehana raha mihoatra amin'ity lalàna momba ny teti-bolam-panjakana ity. Misy ankehitriny ireo milaza fa matahotra ny tsy tafita lalàna eny amin'ny teny mera-pirenena intsony ny fitondram-panjakana ka izay no mahatonga izao fitarazoana izao. Izany rehetra izany izay mahatonga ireo solombavambahoaka anany amin'ny mety ho tetiky ny fitondram-panjakana anao tervaimanta anangana ny anteny meran-doolona mba ahafahana mandrava ny anteny mera-pirenena hoy ny solombavambahoaka lany tany Taolagnaro. Mbola tsy nisy mihitsy zany ataoko hoe karazam-pifanantonana tamin'ny androm-panjakana rototo io ahafahana mba ataoko hoe mametraka na mamita an'izay disadisa voalohany zay izay zava-dehibe tokoa ho an'ny firenena satria io ny ahafahantsika mandroso amin'ny fampandrosoana izay zavatra zay mbola tsy mipetraka ohatrany mampiayala izy hoe sao de tonga marina ihany ilay ataoko hoe tsy havanana hoe mieritreritra tokoa ny fitondram-panjakana ny hazakazaka amin'ny fametrahana ny loolona na ny Sénat ka handravana io anteny mera-pirenena io dia atao zay tsy andefasana ny lalàna rehetrarehetra eny anivony anteny mera-pirenena mandra-pipetraka n'izay androm-panjakana afaka isolo ny asany anteny mera-pirenena zay. Mipetraka arak'izany ny fantaninany amin'ny hoe vonina marina ny roso amin'ilay pacte de responsabilité ve ny filoham-pirenena. Vonina ihany koa ametraka fitondrana tsara tatana ihany koa ve saka bara-movavahady ihany izany rehetra izany izay efa nambara hatramin'izay. Ireo tetikasa rehetra mila famatsim-bola rahateo tsy mbola azo ampiasaina raha tsy lany io lalàna momba ny teti-bolam-panjakana io.
Ny fahasairana ny fanjakana nefa misy olany isan'andro mitokana ny instat fa tsy voaloha ny vola sy ny karama sy mitokana ny tsesety fa misy tokotany ny fampanantenana natao. Tsy voalohan'ny fanjakana ny volan'ny prestataire amin'ny JIRAMA ka mihitatra ny délestage sy ny maro hafa ihany koa. Mbola eo izay lafiny toe-karena izay hatrany ankoatra ny tombony entiny eo amin'ny fampidirana hetra amin'ny fanjakana afaka mandray anjara amin'ny famoronana asa maro ny sehatra ny fitrandrana volamena amin'izao fisokafa ny fitrandrana sy ny fanondranana izao raha nambara ny sendika ny mpitrandraka madinika. Mangataka kosa izy ireo mba tsy ho tapatapaka toy izay nisy tany aloha ny fisokafa ny sy ampiarina mba ho maro toerana kokoa ny fanondranana sy ny fidiram-bolan'izy ireo. Mampirisika ankilan'izay ny amin'ny fanodinana ny volamena kosa ny minisitry ny arena stratégique mialoha ny fanondranana izany mba hitombo bebe kokoa ny vola ampidiriny amin'ny mpandraharaha. Arahantsika vetrany ny fanadihadiana. Araka ny antotanisa avy amin'ny ETA ny fenitra iraisam-pirenena ao amin'ny fangaraharahan'ny fitrandrahana arena kibony tany dia 100 ireo mpitrandraka volamena eto Madagasikara ihany no ara-dalàna ny alohan'ny taona 2024. Ny taona 2024 natratra 2 faingoroa tapitrisa ireo mpitrandraka manokana vao isan'ny instat. Hatreto tsy mbola misy mpitrandraka madinika malaza ho mpanondrana volamena makany ivelany. Mahery ny 10 metsy ny piasa ilainy sehatry ny fitrandrahana volamena raha miroborobo izany eto Madagasikara araka ny tombatomba ny ministeran'ny arena stratégique. Hatramin'ny volana May farany teo ny ministera no efa nanomana ny mpandraharaha hidiran'izy ireo amin'ny sehatra matianina kokoa. Mampirisika ireo olona tena ara-dalàna hitrandraka volamena eto Madagasikara ametsaka rafitra amin'ny mazava dia hatrany amin'ny fanamboarana azy ho atao laingoa sy ametrahana ny hoe label Madagasikara zay vao afaka avoaka izy mba ho fehezina le sehatra misy ny volamena. Iarahana miasa eo amin'ny Banque mondiale no fametrahana an'io ary koa efa iarahana miaraka amin'ny ministèren'ny finance sy ny Banque centrale de Madagascar no jerevana le izy. Ny zava-nisy efa ho 10 volana izao no lasa taorian'ny tatitra farana nataon'ny ETA saingy tsy mbola ahitana tarehimarika firy ny momba ny volamena manokana teny anivon'ireo sampan-draharaha samihafa. Ho an'ny fitrandrahana arena kibony tany kosa ny 400 ny fidiram-bola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana no iantohany izay nahatratra 720 sy 700 miliara ariary ny taona 2024 sy 2024. Ny fanesy kosa tato anatin'ny 2 taona farany ny fanapahana ny fahazomanondrana samihafa vokany tsy maro toerana ny fidiram-bola sy ny tombony entiny io sehatra io. Manantena araka izany ireo mpandraharaha madinika fa tsy hitsy tapitapy toy ny teo aloha fa haharitra ny fahazona mpitrandraka volamena sy ireo arena kibony tany hafa taorian'ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny minisitra ny 4 aogositra lasa teo. Ohatrany tamin'ny 2008-2009 misy suspension ny exportation ny vato. Lasa nanahira mabe. Izy ireo zany mitovy daholo zany ny fiaina amin'ny opérateur lasa déstabiliser l'activité de l'opérateur zay ezako ara-dalàna. Tafakatra 420 ny etra alohan'ny mpitrandrak arena kibony tany raha mpitahina tamin'ny taona 2023 araka ny fanadihadian'ny ETA na izany azy mbola lesoka ny fitrandrahana antsokosoko ny vokatra toy ny volamena. Efa tafajoro ihany koa ankehitriny ny rafitra manokana iandraikitra ny fampienana io olona ny fanondranana volamena antsokosoko io izay antsoina hoe ANOR na Agence nationale de la filière or. Fanesorana tsy ho filohan'ny syndicat autonome des travailleurs na ny SAT tao amin'ny JIRAMA kosa i Adama Mirina izay ambaran'ireo syndicat fa nivadika tamin'ny fitakiana nataon'izy ireo. Ranjavanisy androany misokatra ny buraon'ny JIRAMA rehetra, ny teny Faravohitra, ny teny Ambatonakanga, ny tetsy amin'ny 67 hectares, ny asa avokoa ireo mpiasa birao rehetra ho an'ny JIRAMA. Tsy misy afa-tsy ny Enisonerana no mitokana. Fanadihadiana iarahana mijoany Andrianjatovo. Tsy hita mivaingana izay miova amin'ny fiainan'ny mponina sy ny délestage amin'ny fitokonan'ny mpiasan'ny JIRAMA eto Soanieran. Raha nilaza izy ireo maly fa tsy hisy ny service minimum dia misokatra avokoa ary mandeha atsaka sy andavany raha rahan'ny JIRAMA rehetra ankehitriny. Afaka manatitra faktura amin'ny mponina, afaka mandovola izy ireo. Tsy nanakana ireo ivotoeran'ny sampan-draharahan'ny JIRAMA sasany hiasa izao fitokonana ataon'ny farimbo syndikaly izao. Raha ny zava-misy hitan'ny mpanao gazety maso nisy ny service minimum ary nisokatra ny birao ho an'ny teto Ambatonakanga sy 67 hectares ary Faravohitra. Maro ireo mpanjifa no nanatitra faktura tamin'ity tontolo androny androany ity. Androany zany ohatra hoe nandeha fotsiny fa tsy mifantatra hoe misy grève ny mpiasan'ny JIRAMA dia
juste anatitra facturana jirama fotsiny kaza aloha mbola miasa ao dia aloha io moa zahatra fiaraha-miasa ny zava-dehibe koa nefa tsy dia misy hoe efa tserovatena ihany koa hoe tia facture dia tonga amandoana izy fa tsy misy hoe menahenany zara koa raha hoe migrevy jirama ve dia avelako viky alohanao foana na migrevy ary izy raha nanontanianay ny antony fizarazaran'ny mpiasan'ny jirama ao ireo milaza fa tsy maharesy lahatra ireo syndika amin'ny tokony ao ireo milaza fa tsy avela lehiben'izy ireo hiditra ao anatin'ny fitotakiana tsy misy mety maneho hevitra amin'ny fahitalavitra avokoa nefa izy ireo hatramin'ny tompona andraikitry ny seraseran'ny jirama izay nanontanianay ny vaovao androany nosoloan'ny syndika Ajama Aminirina filoha-pitarika ny syndika autonome mpamadika io no isokajian'ireo mpiasan'ny jirama manao fitokonana azy momaly dia nandray fanapahan-kevitra ny mpikambana teo tamin'ny syndicat autonome des travailleurs ato amin'ny jirama fa miato amin'ny andraikiny Andriamatoa Ajama Aminirina ary sy mpitarika ny syndicat autonome des travailleurs intsony izy nanomboka ny omaly noraisin'izay mba tsisy ny savorovoro ao anatin'izay hoe fampisaraham-bazana ny namana mpiara-miasa satria ny syndicat autonome des travailleurs dia anisan'ny mpitarika ny tolona tato anatin'ny orinasa ary mbola tsy mivoana amin'izany fiarovana ny tombotsoan'ny orinasa sy fiarovana ny tombotsoan'ny mpiasa zany hatreto aloha izany izay rehetra ilana ny tolo-drara avy atsy sonerana toy ny fanamboarana fahatsondrano simba ny fampidirana jiro sy rano vaovao ny fanapahana jiro sy ny famerenana jiro tapaka no ambarany eo anivon'ny syndika fa mikatso vokatry ity fitokonana ity amaranantsika izay lafiny toe-karena izay nanomboka omaly niakatra avy ny fotoana fahatapahany jiro sy ny faharetany eto Antananarivo renivohitra raha adiny roa na adiny telo ary indray mandeha isanandro izany herinandro lasa teo niakatra ho adiny enina hatramin'ny adiny valo ary indroa na intelo isanandro ny fahatapahana mitaraina ireo mpanao asa tanana sy ireo mivelona amin'ny herinaratra toy ny coiffeur ny mpanao soudure ny cyber sy ny maro hafa very efatra ka hatramin'ny valo alina ariary isanandro izy ireo vokatr'izay fahatapahana izay ny fisoroana mialoha amin'ny fividianana labozia sy ny pilina mitorsa kosa no fepetra noraisiny ireo mpony eo amin'ny vokotany ankasiny Kaiton Antsilavo. Raha indray mandeha isanandro ny tapaka ny jiro ho an'ny faritra maro teto Andrenivohitra lasa indroa na intelo isanandro izany akoatr'izay raha adiny roa na intelo izany teo aloha nanomboka tamin'ity herinandro ity lasa adiny enina hatramin'ny adiny valo izany mitaraina ireo mivelona amin'ny herinaratra ho an'ny mpanao volo kosa mpanjifa 10 hatramin'ny 10 isanandro no miverina mandoa 9 hatramin'ny 5,000 ariary ny olona iray arakaraka ny volo sy ny komandin'ny mpanjifa izany hoe very 9 hatramin'ny 5,000 ariary isanandro ny mpanao volo iray isaky ny maraina adiny roa sasany dia rehefa folakandro koa sahala amin'izay any ho any amin'ny 300 na 350 isanandro isanandro raha ataony kajikady tsotsotra very ny atsasaky ny versement ho an'ny mpanao sibera no antoninay izany hoe 4 hatramin'ny 5,000 ariary isanandro ny fantoantoka very ihany koa ny mpanjifa azy ireo sarotra ny mampiasa groupe tena matiantoka be mihitsy satria zao atsasaky ny versement azy isanandro zao ny azonay ato raha mahazo manampitrotraka ny olany sibera ny fitarohan'ny connexion raha tokony ho 10 minitra afaka ampidirina olona hafa eo amin'ny posta iray lasa 20 na 30 minitra izany no ny aratsy ny réseau internet avy amin'ny mpandraharaha lehibe eto amintsika mafy ihany koa ny manjo ny mpanao soudure very 10,000 hatramin'ny 1 ariary isanandro izy ireo ny fahatapahan-jiro aloha zao dia tena mampikaikaiky amin'ny mpanao asa tanana mihitsy satria ohatra fotsiny zao raha nyresaka hoe maly sy androany maly nomboka tamin'ny valo maraina ka hatramin'ny 12 ny ariva nomboka tamin'ny 4 ka hatramin'ny 9 sa ve zany teo amin'ny adiny 4 teo fotsiny no raisany no atiny ray andro ampahany ihany amin'ireo tsy maintsy mampiasa herinaratra ireo mbola eo ihany koa ireo mampiasa réfrigérateur sy congélateur ankilany vao tsy ela akory vehivavy iray andeha hodiny nisy nandroba teo Andotapenaka nanararaotra ny fahatapahan-jiro ireo mpanao asa ratsy ho an'ny fokotany ankasina manokana ny fisoroana mialoha amin'ny alalan'ny fividianana labozia pile no nanentanana ny ponina tsy maintsy atoro an'ilay olona zay hoe ana satria tato ato zany matetitetika le jiro mitapaka intelo isanandro indroa isanandro matetika ihany koa nefa ny ao anatin'ny fahatapahan'le jiro zany mampirongatra le asan'ny zolahy sy ny fanendahana isan-karazany vakitrano tsy tokony hisy intsony ireo olona mivezivezy amin'ny alina hitady labozia sy ny maro hafa raha vao tapaka ny jiro raha ny fanazavana azo hatrany
ireo andro masom-pokon'olona miaraka amin'ny mpitandro filaminana araka izany no mitety tanàna mitandro ny filaminana. Tsy mbola nahenona feo kosa ny eo anivon'ny orinasa jirama momba ity fatapahan-jiro amin'ny tombo isan'andro ity. Raha ny antso ny tompona andraikitra izahay androany, nilaza izy ireo fa tsy mbola fantatra ny fotoana ifaranany ny telestage. Eny anivon'ny fampianarana ambony kosa indray tsy mbola misy ny marimaritra iraisana amin'ny fitakian'ny mpampianatra pikaroka. Noravain'ny mpitandro filaminana ihany koa ankilany ny hetsiky ny mpianatry ny ENS io maraina io mitaky ny iverenan'ny fampianarana. Tsy misy finiavana politika avy amin'ny fitondrana ny famahana ny olana hoy ireo mpampianatra pikaroka ireo. Mitatena kosa ankilan'izay ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea amin'ity taona ity manoloana ny vaovao voarain'izy ireo fanadiadiany Lili Rabiata. Ny toy ny hetsika nataon'ny mpianatry ny ENS mitaky ny fiverenan'ny fampianarana. Tsy mbola hita soritra ny fivahan'ny olana araka ny fanazavan'izy ireo. Tonga nandrava izany ny mpitandro filaminana. Ngamba tsy le fitsamborana ny olana fa zavatra tsotra be ny ninona tranga miseho izay mifanohatra amin'ny lalàna. Hita zany fa mifanohatra amin'ny lalàna indrindra amin'ny resaka adeloka dia arakarak'izay no ahitana hoe mety ny anamborana n'ilay olona izay manao fandikan-dalàna na tsy. Milaza ny anohy ny hetsika ihany koa ireo mpampianatra pikaroka. Tsy mbola misy ny fandoavana ireo tambi-karama sy ny elanelana amin'ny mari-karama na ny grille indiciaire takian'izy ireo ampiarina amin'ny karama volana Jolay. Hatreto aloha no ny sampam-pianarana mpitsabo ihany no fantatra fa nahavita ny taom-pianarana. Araka ny fanapa-kevitry ny mpampianatra pikaroka, tsy handray anjara na amin'ny fanaovana chef de centre na amin'ny fikarakarana mandritra ny fanadinana baccalauréat hatramin'ny fitsarana taratasy-panadinana izy ireo. Ny mikasika ny baccalauréat raha n'olona hafa zany misy mpikarakara ny mikasika ny baccalauréat ny office du baccalauréat. Ny mpampianatra pikaroka dia manana anjara raisina ao anatin'izay fikarakarana ny baccalauréat zay dia ny anjaran'ny mpampianatra pikaroka izay mifondra anatin'ny CCS izay no tsy ataony raha toa ka tsy tanteraka raha ohatra mbola mijanona ao anatin'ny fitokonana izy. Zay zany no mahatonga n'le hoe resaka mikasika ny baccalauréat. Herinandro mialohan'ny fanadinam-panjakana baccalauréat tsy mbola mahafantatra ireo mpianatra na isy na tsy ny fanadinana. Mitony savorivory mikasika io fanadinam-panjakana io. Mitohy hatrany ihany koa ny famerenandesina ho an'ireto mpianatra sendranay. Ohatran'ny mahenoheno hoe tsisy hono be ny olona miteny hoe tsisy. Tena kely ihany aloha fa na misy na tsisy dia atao vonona tsara ihany aloha. Taty amin'le établissement nisanay ohatra mbola tsisy fitenena mihitsy hoe tsisy le izy. Fa na misy io zany na tsisy dia efa vonona foana. Fitatenana misy kely ihany fa ny révision zany tsy maintsy atao. Dia raha ohatra hoe misy mibaka manao nefa tokony tsy maintsy isy le satria veromaina ohatra zany le nandehanana ny taty heritaona volany ray aman-dreny izay koa reraka ny fo maraina sy ny any. Tsy mety manome fanazavana ofisialy mikasika ny fanadinana baccalauréat avy ao anivon'ny office du bac izay isan'ny tompona andraikitra voalohany mpikarakara io fanadinana io. Efa vita avokoa ny fanomanana ny fanadinana araka ny fanazavan'ny ministry ny fampianarana ambony ary efa vonona ireo mpampianatra hiasa hanatontosany fanadinana. Fa eo amin'ny tontolo ny fandriampahalemana kosa indray tsy mitondra vahaolana amin'ny tsy filaminana sy ny tsy fandriampahalemana ny amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy ny fandanim-bola ataon'ny fitondram-panjakana iadina amin'ny asandahalo amin'ny alalan'ny fampiasan-kery raha nambarany mponina avy any an-toerana. Manamafy izany avy eo anivon'ny BAD. Antony tsy mifanaraka amin'ny kolontsain'ny mponina ny paikady hoentin'izy ireo manatanteraka izany. Fantatra nefa fa mbola itoy ny fanamafisana ny fidinan'ny mpitandro filaminana an-tsehatra. Fanadiadiana iarana amin'ny Andro Andrenarsoa. 5.7 miliara ariary no natanterahana ny kodary andiany voalohany tany Amboasary Atsimo. Latsaka kelin'izay no nolaniana tamin'ny andiany faharoa izay mbola misy ampiasaina amin'ny andiany fahatelo. Santary 570 kosa no ampiasaina tamin'ny kodary andiany voalohany sy faharoa. Ankoatr'izay, lela vola hatramin'ny 2.20 miliara ariary no nambaran'ny Prime Ministra teo aloha Kolo Roger fa omena ny daly ny ovafoka ny 5.20 tapitrisa ariary no fantatra fa efa voarain'izy ireo ny volana janoary lasa teo. Ireo ny fantatra fa efa nolanian'ny fitondram-panjakana ametrahana ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Fanaterana basy, io ny vokatra nambaran'ny komandany zandarmaria pirenena ny volana Jolay farany teo. Tsy nahomby kosa raha ny hevitry ny mponina avy any amin'ny faritra iny. Fa nisy opération maromaro natao hoe tsy minday moly, tsy mitsitsy, tandroka sy ny sisa. Hitantsika ny vokan'izy ireny.
fa izy hitantsika zao fa mbola miverina ny asan-dahalo ary vao mainka mirongatra aza raha vao lasa reny type d'opération ohatran'ireny. Tiana zava-misy agny zao mahery ny fagnafody ataon'ireo dahalo izay sy lahitra basy. Ohatsy hoe kalaky covid firana olo anankiray dia sy voatifitra fa rano miboaka ao agnatin'le kanon'le basy. Ka izay zavatra zay zany no ohatsy hoe sy hisy fampirarahana n'ilay olona eo mivoaka dia sy voavazy zay olana zay. Mbola itoy anefa nietsika raha nambaran'ny Prime Ministre omaly. Lela vola hatramin'ny 3,7 tapitrisa ariary no ivoaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny atsasany adina amin'ny tsy fandriampahalemana. Zandary 250 sy polisy 720 no anampin'ny mpitandro filaminana amin'ity taona ity ahafahana manohy ny asa. Reo dahalo zay voatifitra dia ny accrochage satria ny olona ve mandeha magnaraka dinombo zany nge tsy mora teneniko anareo mafy dia misy ny accrochage dia mba mamaly koa manao légitime défense ny gendarme sy ny miaramila fa tsy finiavany fitondram-panjakana hitifitra tsy mbola nitifitr' olona teto anie nahitanareo ary tsy hitifitra zay ny fanajana ny droit de l'homme fa nefa kosa dans légitime défense rehefa misy koa ny namana lavo angamba tsy manometsiny anareo ezaka zany. Na ny anivon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena zany efa dia mahatsikaritra fa tokony iain'ny vahoaka ny fitondram-panjakana mialoha ny rosoana ny fandraisana andraikitra raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. C'est important que l'administration centrale soit à l'écoute de la population. Mila mihain'ny vahoaka ny fitondram-panjakana amin'ny fanehoan'izy ireo ny ayainy. Rehefa tsapany fa tena manakaiky azy ny fitondram-panjakana dia manome toky izy ireo amin'izany. Hitanay fa mbola betsaka ny ezaka tokony atao ny fitondrana amin'ny fametrahana ny mpitandro ny filaminana. Que le gouvernement doit encore couvrir en ce qui concerne la mise en place des forces de l'ordre. Ny asabotsy avy izao no hidina ifotony manerana ny faritra 12 ny komite teknika amin'ny fametrahana rafitra anavoazana ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto Madagasikara anadiady ny etaetan'ny mponina amin'ity fanatsarana ity. Ny 12 hatramin'ny 19 oktobra kosa izy ireo no hanao tatitra mikasika ny fidinana ifotony izay nataony. Fataoriny fanafiana sy ny fandrobana ny ainao manjery vivata ny fianaran-tsoa ny asabotsy lasa teo isan'ny voatonontonona matetika ho ny ray tsombakomba tamin'izany ny polisy-pirenena ny an-toerana. Manoloan'izany nitondra fanazavana ny tale jeneraly ny polisy-pirenena ary nilaza fa mbola ao anatin'ny fanadiadiana izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny EMO izany hoe ny polisy sy ny zandary no manatanteraka izany tsy maintsy ho raisina ny fepetra raha toa ka nisy izany fanampanazavana vetrany. Fa ny tsara ho marina fotsiny raha sanatry vava ka misy élément ny polisy nationale tafiditra ao anatin'io raharaha io dia andray ny andraikitra tokoa izay satria ao anatin'ny fanadiovana ny polisy-pirenena mihitsy leo olombelona ao anatin'ity départementa ministériel mihitsy izahay amin'izao fotoana izao rehefa fantatrareo fa ao anatin'ny fampiarana ny discipline izay trangakevitra anankitelo ijoroany zao ministère zao dia ny fanajana ny discipline, fanajana ny déontologia ary ny famongorana fanenana ny tahan'ny kolokolo eo anivon'ny polisy-pirenena. Fantatra mo fa miisa 10 ireo polisy niakatra conseil de discipline vokatry ny tsy fanarandalana nidiny tamin'ireo no nigadra tamin'ity taona 2024 ity. Naterin'izy ireo androany fa olona enina kosa no mpanamboatra basy vita gasy no voasambotra teny Anosipatrana omaly. Basy vita gasy miisa 10 masy 36 iray ary bala amanjato niaraka tamin'ny fitaovana fanamboarana izany no tratra tao amin'izy ireo. Fa mitoy indray ny kidnapping mizao fotoana izao teratany karana iray izay tompony toeram-pivarotana Conforama eto Tsaralalàna no fantatra fa nisy naka ankeriny androany maraina teny akaiky ny sekoly Saint-Michel Amparibe. Raha ny ampaham-baovao fantatra androany 10 lampy saritava no naka azy ankeriny andrasana ny fivoarany ity vaovao ity.
Zazavery hita teny amin'ny fefilo teny amin'ny lalana Andotapenaka kosa Daodo mipetraka any Ambojafy izy raha ny filazany ary lova sy anitra no anaran'ny iray aman-dreniny 7 taona izy ary araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny Andrimasopokon'olona teny an-toerana izay nandray an-tanana azy vao tonga teto Andrenivohitra vao aingana izy ary tsy mahafantatra na izana izy eto. Iangaviana iantso ny laharana aotra telo efatra folo raiky amby efapolo sy telonjato sivy amby sivifolo izay mahafantatra azy ary andray azy any amin'ireo olona nandray an-tanana azy. Fa mitohy hatrany kosa ny fifandonana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpivarotra ara-malagasy eo amin'ny tsenany Komma ny maraina teo nandefa bomba mandatsa-dranomaso ireo mpitandro filaminana isoroana izay mety ho fioara-pefy ataony ireo mpivarotra antony mahatonga izao fifandonana izao ny fanesorana ireo mpivarotra miisa 5telonjato amin'ny toerana fivarotan'izy ireo 20 metatra miala amin'ny sakany 70 metatra miala amin'ny lavany nilaza ny mpisolo vava ireo mpivarotra fa tsy mbola misy ny valim-pitsarana manamarina fa any Seimady marina io tany ifandrorita ny rotonta io arahantsika ny fanadiadiany Gaetan Andriantsilavo. Mba mangataka anao zay mba ivoaka ianao ny lehibe any voaka mangataka anao zay ivoaka fa arinareo amin'ny andro fa aloha zay eto manana ny lehibe koa fa mbola zay defa mbola milamina anareo dia milamina zay milamina fa zay tsy dia hitanareo ety sisa zay tsy hitanareo fa ariambady fa andamina ny toerana eto zay ifa izay mpivarotra ny fandamina eto dia miala zay tsisy resaka tsony. Araka izany mbola mitohy ny tsy fifankazahoana eo amin'ny mpitandro filaminana sy mpivarotra ara-malagasy eto amin'ny Komma ny maraina teo nikasa anakan-dalana sy andoro pneu ireo mpivarotra voatery nandefa bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana raha tsy ivina iray taona mahery zao no efa nisy fifandirana teo amin'ny orinasa Seimady sy ny mpivarotra eto amin'ny tsenany Komma nilaza ireo mpivarotra fa mbola any amin'ny fitsarana ny toetra raha ka tsy tokony hiditra amin'ny fandravana ny Seimady. Ankoatr'izay nilaza ihany koa ny mpisolo vava ireo mpivarotra fa taratasy sandoka no nentin'ny Seimady nanatanteraka ity fandrotanana ity. Zay nanao appel izy nahazo grosy ao arinan'ny appelana izy mahazo grosy ka tsy fantatra le izy zany satria izy nataotony misetany na tsy fantatra izy napira Seimady na izy en personne na CUA tsy fantatra itsony nampiasana n'ity zavatra ity dia zay ny hitanay hoe zavatra tsy ara-dalàna mihitsy zao zavatra zao le zavatra efa nitenenina hoe tsy mety tamin'ny voalohany io mbola nova ny iteratif commandement amin'izao fotoana izao io. Tsy hita tetỳ an-toerana ny tompon'andraikitra avy amin'ny Seimady tsy mandray anay ihany koa ny tompon'andraikitra ny zahanay nanontaniana. Ny Seimady izay efa nanangana ny tamboho ametrahana ilay parking manomboka ny maraina teo omaly moa tsy hivina no efa nidina teny ny mpitandro filaminana sy ny Seimady nanatanteraka ny fandrotanana ny tsena rehetra tamin'ny tany 400 metatra toradroa. Fa toy ny mahazatra hoentina aminao ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity indray ny asa madinika tanty kafe fitaovana ampiasain'ny ankamaroany be sy ny maro mila izany avokoa na ny eto Andrenivohitra na ny eny ambanivohitra ny asa fanamboarana tanty kafe indray araka izany no entina amintsika ato anatin'ny fanadiadiana Doany Andrianjatovo. Eo amoron-dalana Nosy no ahitana azy mianadahy reto zanak'olona sahirana efa mipetraka teto Antananarivo nandritra ny 12 taona ary 7 taona nanaovana taty kafe efa tsy miankina amin'ny iray aman-dreniny intsony miezaka isanandro mba tsy hidirana amin'ny fanao ratsy toy ny alabotry sy ny fanendahana dia miezaka ny miasa fembarika marto fanjaitra hety kofehy ary lamba soga ny fitaovana miodidina eto amin'ny Kristina. Efa nianatra nanjaitra i Kristina saingy tsy nahavita nanangana toeram-panjairana ka nahatonga iketrika zavatra hafa raha ny fanazavany. 500 ka hatramin'ny 2,000 ariary ny iray amin'ireto taty kafe ireto manodidina ny 7,000 ariary isanandro ny vola miditra araka izany. Niaraka tamin'le namoka zany dia mbo nanao dia hoe raha haiko ty dia manao fa raha tsy haiko dia brosinisy figo nataoko tamin'ny voalohany dia najango zany le brosinisy figo dia nanao an'ity avita 100 mahery dia mipaka maro amin'izany maketo amina eto daholo na boîte kafe reny eto daholo mpanao kafe an-drano dia eto daholo. Olana ho an'izy mianadahy ireto ny fivezivezen'ny mpiasan'ny fivondronana eny an-toerana noho izy ireo izay tsy mandoa tike. Na izany azy efa manana ny fomba fiadiny izy ireo mba hialany amin'ny fivezivezen'ny entana. Izy tsy maka tike
fa zay zany mibahatra eto dia raha fa tonga ny fivondronana miala kely zay eto hoe adindray vao miverina indray nohatr'izany. Manambady amanjanaka i Christine tsy nianatra intsony izy lofo mamelo tena izy mianadahy ireto sahirana ara-pivelomana izy ireo fantany fa tsy ara-dalàna ity asa fivelomana ity saingy tsy maintsy mitady ny hohanina isan'andro izy ireo. Tsy ny eto Antananarivo ihany no mpanjifa ny tantika fen'i Christine raha ny fanazavany fa misy ny mandalo isan-kerinandro maka maro entina any amin'ny faritra samihafa. Hatreto tsy mbola manana tanjona ankoatra ny fandaovana ny hofatrano sy ny fikarohana ny hohanin'izy mianakavy kely isan'andro i Christine. Noho ny fahasahiranana tsy manana izy ireo na dia fahita lavitra hijerena ity fanadihadiana ity aza. Lafim-baovao fa kosa indray miandry ny mangarahara amin'ny valin'ny fitsarana mikasika ny ady tany eo anivon'ny Fisemare raha mpitso no ivoaka ny didim-pitsarana izay mampifanditra ny sendika Fisemare sy ny mpandraharaha iray mipetraky ny Ankady fotsy nandritra ny 7 taona no nipetrahany sendika Fisemare teo amin'ny toerana io sy ny soratany ara-dalàna tamin'izany tany izany. Aorian'io fitsarana io no ahafantarana na iroso amin'ny fandrodanana ny trano ny mpandraharaha na iverina amin'ny Fisemare ny tany. Efa nisy ihany koa ny fitondrana ny raharaha teny anivon'ny BIT noho ny fikitihana ny zo sendikaly fanampanazavana vetrany. Ny fandrodanana fobe toerana Fisemare mira fanososena ny zo sendikaly eto Madagasikara. Raha tsika malala fa ny Madagasikara dia mpikambana feno ao anatin'ny BIT ka izahay Fisemare zany efa nanao fitoriana tany amin'ny BIT tany andafy izay inonay fa efa misy toyany atraty amin'ny fanjakana zany zavatra zany ary andraisan'ny fanjakana fepetra zany indrindrindrindra izay koa tsy nionona tamin'ny fitoriana natao tany fa efa niona tamin'ny tompon'andraikitra samihafa nanazava ty raharaha ty. Fanoraisy filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lampam-panjakana teny Avoloha ireo atleta malagasy izay nandray anjara tamin'ny lalaon'ny nosy izay notanterahana tany La Réunion farany teo. Nody tamin'ny fandresena ary nitondra medaly miisa 30 ny malagasy izay teo amin'ny laharana fahatelo nankasitraka ny ezaka izay nataon'ireto ekipa malagasy ireto ny filoha ka nanolotra ray tapitrisa ariary isanisa ho an'ireo nahazo ny medaly volamena rehetra. Ho an'ireo nahazo medaly volafotsy kosa indray dia hotolorana 10,000 ariary 10,000 ariary isan'isany tsy diso anjara ihany koa ireo izay nanazo ny medaly bronze 3,000 ariary isan'isany. Fatao anatin'ny fampitam-baovao navoaka ny Alphabet androany izy no isahana indray manomboka eto ny moteur de recherche Google filiale américaine izay isan'ny lehibe indrindra. Omaly alina no nanaovany ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy efa nanomboka ny taona 2014 no efa nilaza ny tlalé généraliny fa ampahany lehibe amin'ny Google no tantana ny olon-kafa vahiny raha ny fanazavana nentiny tamin'izany. Fametrahana ny mangarahara eo amin'ny mpampiasa vola vahiny no antony. Alphabet fitambarany orinasa maromaro ary isahana manomboka eto ny fitantanana ny Google. Indro kosa hofitinina aminao ny matoam-baovao nisongadina tamin'ity anio ity mikatso ny fiainam-pirenena ny famatsim-bola ny fampandehanan-draharaha mifandray amin'ny ministera noho ny tsy fisiany lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsiana miteraka fatiantoka lehibe ho an'ny firenena ny tsy fahafahana mampiatra ny LFR ankehitriny hoy ny mpahay toe-karena iray. Eninandro mialoha ny bakalorea mbola misavoritaka ny tontolon'ny fampianarana ambony eto amintsika mitaitaina araka izany ireo mpianatra maro hiatrika ny fanadinana bakalorea. Nanomboka omaly kosa niakatra voroeny ny fotoana fahatapahan-jiro sy ny faharetan'izany teto Antananarivo renivohitra. Fampandrina fahalemana ny any atsimo anarivon'ny miliara ariary no efa lany tsy misy famaritana mazava momba ny hoe iza marina no dahalo dia iza no tsy izy tsy manana herintsika hiakatra fitsarana izay voatondro fa dahalo dia ny ankoa tompo klasy tompoko vavy no entina mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao raha mpitso amin'ny iray ora atoandro indray veloma tompoko.
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Fantar Vukajana Natura, Isanufkar Navamni Zafka, si peur de carité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Socavitre, nature.